Lafim-baovao politika kosa ary ilaina ny fanovana ny lalam-panorenana eto Madagasikara ary tokony amin'ny hevitra ny vahoaka malagasy no andrafetana izany raha ny nambarany filompanorona ny fikambanana Areno i Madagasikara. Tamin'ity androandroany ity tena no niaona tamin'ireo mpanaradia azy tetsy Analakely ary notsim-pihany ihany koa fa dia tokony averina Madagasikara ny asin'ny mahafirenena azy. Io moa ny fanazavana nentina Andriamatoa Eric Rajanson. Mila fanovanana ny lalam-panorenana izay mifehy ny firenena ary tokony avy amin'ny hevitra ny vahoaka no andrafetana izany raha ny nambarany filompanorona ny fikambanana Areno i Madagasikara nandritry ny fihaonany tamin'ireo mpanaradia azy tetsy Analakely androany. Tanjona amin'izany fanovana lalam-panorenana izany ny amerenany indray ny asin'ny firenena malagasy raha nambarany filohan'ny fikambanana Areno ny firenena. Tsy mieritreritra asangeny afaka manovana lalam-panorenana. Tsy maintsy mangataka sy miara misalama malagasy rehetra. Inona ny tena mety amin'ny lalam-panorenana malagasy ity. Izay mahatonga voalohany mamerina ny asina malagasy aloha nataontsika voalohany. Tsika raha miresaka an'izany fanarenana ifotony izany. Vita ho azy ny fanarenana ifotony rehefa miverina ny asina malagasy. Asa amin'izao ny fanarenana ifotony tsy fantatro mihitsy hoe inona ny tena pitsopisony. Fa mamerina ny asina malagasy dia efa tavaverina izany rehetra izany. Ka ny amin'ny lalam-panorenana efa misy efa fanomanana efa natao any fa tsy izatsy no adidiko fe lehibe fa tsy maintsy angataka ny hevitry malagasy rehetra inona marina ny tena mety amintsika malagasy. Ka izay ny amalika an'izay fanovana lalam-panorenana izay mba hovaioka tsy maintsy hovaio fa tsy zay kay mifototr'olona amin'izao fotoana. Nanamafy koa ity filompanorona ny fikambanana Areno i Madagasikara ity androany fa maro sehatra ilana fanarenana eto Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny ao anivon'ny fitanterana sy ny fampianarana izay anisan'ireo raha ratsy mety ahitam-baolana eo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.